sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliana sy ankaravogna no anoloranay fiarabagna sy firarentsoa ho antsika jiaby izay metandregny ny onjam-peotsika radio Fanir Marie amin'izao fotoana zao naizanaiza ny toerana misy atsika. Rehefa avy nankalaza ny aladin'ny Pentecote atsika dia mankalaza ny aladin'ny Trinité Masina amin'izao alady manaraka ny Pentecote izao, ho indrindra ny lohahevitry omeny eglizantsika fianakaviana miaina ampitiavana lavorary Andriamanitra. Ndeha horesintsika ampinoana sy ampitiavana ary ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady fankalazana ny Trinité Masina taona ha 2022 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina ao voalohany, boky Exode. Tamin'izany andro izany dia nifoha maraina koa i Moizy niakatra ny tendrombohitra Sinaia araka ny nandidian'ny Tompo azy. Nenti ny teny an-tanany ny takelaka vato roa dia nidina tao anatin'ny raona ny Tompo ka niarany janona taminy teo sy nanonona ny anarana hoe Yahvé Tompo. Ary nandalo teo anatrehany ny Tompo sady niantso hoe izao no Yahvé Tompo Andriamanitra mamindra fo sy miantra mahari-po sy be atsaram-po amam-pahamarinana. Niondrika tamin'ny tany niaraka tamin'izay Moizy dia niankoka nanao hoe raha nahita fitia teo masonao aho ry Tompo, oka re mba hiaraka aminay ny Tompo fa vahoaka mafiatoka ity. Avelao ny eloka amampahotanay ary raiso olovanao izay. Izany ary ny teny ny Tompo isorana ny e Andriamanitra. Tempo, nada mais.
vaky teny masina faharoa taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korento. Ry kristiana avana, mifalia, miezao lavorary, mifanala alahelo, mirasa hevitra, mihavana tsara, dia ho eo aminareo ny Andriamanitra ny fitiavana amam-piadanana, mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina, manaova veloma anareo ny olo-masina rehetra. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisina ao amin'ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakava ny eny Tompo, ho tanteraka tokoa any izao. Evanjely masina nosoratany masinda Joany, voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, Jesosy nilaza tamin'ny Nikodema hoe, lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany tokany, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa mba anana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy nanerika ny zanany tamin'izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsarena, fa izay tsy mino kosa dia efa vatsara raha teo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokany. Izany ary ny teniny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala manomboka amin'izao alahady ankalazasika ny trinité masina izao, rehefa nahazo hery avy tamin'ny fanahy masina isika ary navozy ny fanahy masina ka voahiraka, dia miditra amin'ny vanim-potoana mandavataona, izany hoe andalina ny finoansika bebe koa sika mba hahatonga antsika ho Ehove missionnaire, hahatonga antsika ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, ka anorina ny tranobe iombonana izay fantatra antsika fa robaka ankehitriny maratra, maro ny zavatra mifangaroaro ary maro ny zavatra manahirana, ary izay no mahatonga antsika ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria mitondra ny Jesoa tany amin'ny Elizabeta, ary isika amin'izao andro maro
misy ny krizy izao dia isika ny tabernakla velona mitondra ny Jesoa amin'ireo mpiarabelona amintsika, ireo no Elizabeta amin'izao andro sika zao, ary ahatonga atsika ho mpivahin'ny fanantenana, mamafy fiadanana, mamafy afaliana, mamafy fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao, fa indrindra miatrika an'izao krizy araky ny voalaza sika zao. Ka misy aza araky ny afatry ny eveka masay mamono ny konsiansy noho ny fitiavatena, noho ny avinavina sy ny fanelikiliana. Ry kristianina havana, sambatra aritsika mahasapa n'izany rehetra izany, ka aokary aka lesona amin'ireo lasa isika, ary indrindraindrindra moa araky ny afatry ny eveka mba anorona an'izay fiavozana zay miainga avy amin'ny fiavozana hoentin'ny fanahy masina. Ka izao fotoanandoham-pirenena zao anie mba hitondra aim-baovao ho pantekoty vaovao isika ho an'ny tanindrazantsika, ka ahafahasika manorona fiarahamonina vaovao anjakan'ny rariny sy ny isiny, ka hitan'ny tsiraikiraiky fivelarana marina tokoa, fivelarana maholona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka izao indrindra ary no oka anehotsika an'izay maha vita batemy asika, maha eove missionnaire asika, ka ahafahasika miady amin'izao krizy izay mikiky ny fiainantsika izao. Amin'izao indrindra ny vanim-potoana iezasika ampitraotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ary zany no ezaka ataosika amin'izao synôda izao, mba ametrahasika rafitra anampy asika hiala amin'ireny rafitra mamono asika, satria misy rafitra mialatsiny amin'ny teny azy mamono, satria araky ny voalaza teo hatramin'ny konsiansa aza mety ho vonony. Ka izao vanim-potoana mandavataona tomboka atsika amin'ny fankalazana ny trinité masina izao ary no fotoana andalianantsika ny finoana, ka irososika lalindalina koa. Eto moa dia manararoatra isika miarahaba an'ireo mompera ny trinité masina izay miasa eto anivosika ao amin'ny eglizy iraka Kristy Mpanjaka, ka aoka mba ampiombina ihany koa izay tahaka ny trinité masina izay fankalazana izay. Ka izay indrindra izao alahady manaraka ny pantekoty izao dia maneho isika fa eto anivosika tokoa Andriamanitra, ary zay no mahasamihafa any finoantsika. Sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika, fa Andriamanitra eto anivosika, ka sy takarina any an-danitra tahaka ny fakapanahy nanjoany ireo izay tady hitovy amin'Andriamanitra ka nanorona ny tilikambon'ny Babel mba atakatra ny lanitra. Sy Andriamanitra mahasapa an'izay fanirisika iombona amin'izay na de mpanota azosika, ka izy no midina eto anivosika tamin'ny alalan'i Jesoa, ary i Jesoa niakatra any an-danitra mitondra atsika, satria ray lio ray raha amintsika izy, ka zary olo raika ao amin'Andriamanitra isika, frately tutu hoy ny papa. Ka izao alahady izao no andalianatsika an'izay hoe fiombonantsika ao amin'ny trinité masina izay, ary zay fiombonana izay araky naverintsika matetika dia sy fiombonana mikombona fa maniraka. Ka izay indrindra ny vokatry ny batemy dia hatonga asika ho Kristy mpiarabelona manodidina atsika. Entan'ny eglizy ary sika ry kristianina havana ibanjina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ny trinité masina. Matetika isika milaza fa mistery zany trinité masina zany, ka sarotra dinina, sarotra banjina. Zay Andriamanitra tokana olona telo dia manahirana atsika, nefa araky ny lazaisika raha ny tena marina sy tokony hanahirana atsika, satria izay no azo adika olo araika isika ao aminy, na de eo aza ny fahasamihafana, na de samy manana ny maizy azy aza, dia iray tokoa ao aminy ny trinité masina, na de samy manana ny toetrany aza dia iray
ao amin'ny trinité masina. Izany ny trinité masina kalazaisika anio ry kristianina havana, ary zay ny taratra ho antsika ihany koa. Ka toy izay zany reny fahasamihafana ireny dia sy hoentina ampisarasaraka na ahatonga asika ifanelikilika, fa ireny no entina mampiombona bebe kokoa raha samy mipetraka ary mifanaza ary mifanompo ary mafaka mifampizara an'izay arena izay. Ary zay no asan'ny fanahy masina araky ny lazaisika tamin'ny fankalazana ny Pentecote teo. Ary io fanahy masina io no mampiova ny fitiavan-tenantsika ho tena fitiavana marina. Izany hoe marina ny fitiavana raha mifanome ny mahizy azy ny tsirairay ary mivonina mandray ny mahizy azy ny tsirairay. Ary izay fifanakalozana lalina izay, zany hoe manome ny mahizy azy ny tena ary mandray ny mahizy azy ny hafa ao anatin'ny fanetretena sy ny fahafoizana, dia mampiombona bebe kokoa. Ary zay no ilaina ho isika, ary zay indrindra no ambaran'ny papa amin'izao tamin'ny taratasy encyclique vonavokany tamin'ny alasinain'ny Pentecote teo. Ilaina ho izy ny mifampieno mba hahafahana mifanolotra sy mifandray, manolotra ny mahizy azy ny tena ary mandray ny mahizy azy ny hafa. Ka ireny fahasamihafana reny dia zary mampiombona ka mahatonga asika olo raika ao amin'Andriamanitra, ka haivelomasika ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ry kristianina havana, matoy isika milaza an'izany rehetra zany sy hoe manofy sanatria, fa ny fibanjina sika ny trinité masina indrindra no ahafahantsika miditra bebe koa amin'izay voalaza sika teo, ka mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, tahaka nanyrany ray an'i Kristy hitondra ny famonjena eto anivosika, ka ahazahosika ny voninahitr'Andriamanitra araky ny fampianaran'ny masinday Augustin. Ny voninahitr'Andriamanitra dia ny mahita sika ho zanak'Andriamanitra. Ary de izay no ankalazaina koa amin'izao trinité masina izao. Ka raha mivelona ny mahazanak'Andriamanitra isika dia ao anatin'ny fiadanana, ka io fiadanana io no zaraisika eo manodidina asika raha eo ve missionnaire marina isika, ka ho mpampiavana ahatonga ny olona iombona bebe koa amin'Andriamanitra, ka zary fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ry kristianina havana, izay indrindra ny mahasarobidy ny fianakaviana, nefa de fantatra sika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Marary ny fianakaviana ary mitondra faisana lalina de lalina vokatry n'izao krizy izao. Ka izay indrindra no roisosika lalindalina koa amin'ny fandaliana-pinoana, amin'ny fandalinana ny fiainansika andavanandro amin'izao synode fafito, fa indrindra ity fizanonana faefatra ity. Ka aokary araky ny voalaza izay sy aka modely hafa isonisika raha iresaka fianakaviana, fa aoka ho raisika ho modely ny trinité masina. Ka ny manahirana tokoa manko noho ny izao mifandrosoana maro isan-karazany izao, dia maro ny modely piraty atolotra ho fianaran'ny fianakaviana. Ka izay indrindra aoka hitandrina isika ary aoka hifikotra amin'ny fampianaran'ny eglizy, fa ireny modely piraty ireny dia vokatry ny fisainan'izao tontolo izao, izay ezaka napodika ny mahizy azy ny fianakaviana ary mampanjaka ny vola azy mba ahafahany mandresy hevitra. Ka izay indrindra aoka ho raisika ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika, ny tolo taloha milaza hoe aleo very sy kalakala mbola toy izay very sy kalakala mpihavana. Maro nefa novan'olona io noho ny vola manjaka loatra, ka aoka hiverina amin'ny tena izy sika mba sy hopoten'ireny modely piraty reny. Ry kristianina havana, ny trinité masina izay banjintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny telo arosiny eglizy androany
dia araky ny antitra terisika teo mampianatra sika amin'ny fiombonana. Io no afatra lehibe tian'ny eglizy ho sapasika raha mibanjina ny trinité masina, ary zay fiombonana izay no mitondra amin'ny fiadanana sy ny hafaliana. Raha ny vakiteny voalohany bokin'ny Exode no jeresika dia Andriamanitra nanambarany momba azy tamin'i Moïse rehefa niakatra teny an-tendrombohitra ny vavaka, dia nambarany tamin'i Moïse fa izy ny tompo Andriamanitra. Izany no mahatonga an' Jesosy tonga nofo teto amintsika anambara fa ny ray no Andriamanitsika, ary ny fanahy noresika tamin'ny batemy no mampianatra asika an'izay, ary mahatonga asika hiantso ny ray, hiantso an'Andriamanitra ho ray. Ka izay no ataosika rehefa manao ny vavaka ny nampianarin'i Jesosy sika ny ray ny an-danitra. Izany rehetra izany manapirofo araky ny nanitra tirisika teo aloha fa sy Andriamanitra lavitra n'Andriamanitra sika, fa ny olana dia isika sy mandray azy ary indrisy aza manilikilika azy. Ka rehefa sy lavitra Andriamanitra dia sy manapotika na dia manapahefana azy, sy mamoritra na dia eo ampelantanany, fa ray be fitiavana sy be famindrapo ary vonona iaino asika. Ary zay koa ny fampianarana ho asika, satria isika tsiraikiraiky avy amin'ny maha Kristy mpiarabelona amin'olona antsika dia endriky ny ray eo anivon'ny mpiarabelona amintsika. Ka okary azava amintsika fa ny fiombonana sy manapotika ny maizy azy ny tsirairay. Ny communion mira fiombonana ka sy midikana ovinana oviana, fitoviana tanteraka, uniformité arak'izay tadiaviny izao fandrosoana io izay niresahan'ny papa ao amin'ny encyclikany io, izay mbola misy mono fotoana iverenasika amin'izay. Ka izay indrindra sy in'ilay hoe fitoviana tanteraka ny dikan'ny fiombona, mitoetra amin'ny maizy azy ny tsirairay, fa mizara ny talentany ary mandray ny talentany hafa, ka miroso lalindalina koa amin'ny fampandrosoana. Izay indrindra ny matrosateriny i masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Korintianina. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ao amin'ny faray masina dia zary olo raika ao amin'Andriamanitra sika ho i masindahy Paoly, ary dia rehefa miarahaba i masindahy Paoly dia mampitodika ansika mandrakariva amin'ny trinité masina, ary afaka mifampizara izay fiombonana sy ny hafaliana sy ny fiadanana izay. Ary izay ihany koa no mahatonga ny eglizy ary rehefa mamarana ny fivavahana mampiombona ansika bebe koa, satria ny vavaka dia atao ampiombona dia faranana mitodika any amin'ny trinité masina. Manamafy izany rehetra izany i Jesosy ao amin'ny evanjely ao amin'ny toko 7 raha niona tamin'ny Nikodema izy, ka asehony miariary fa sy tonga isara sika no nahatongavany, fa anambara fa ray Andriamanitra, manambara fa fitiavan'Andriamanitra ary ny fitiavana lavorary dia izay nilazay sika, ary niainan'i Jesosy ny fahafoizana sy ny fanompoana, izany hoe ny mandray ny maizy azy ny hafa ary manolotra ny maizy azy ny tena. Ka okary ho raisika ho modely ny fiombonan'ny fanahy masina ho isika, samy manana ny maizy azy izy ireo, nefa ao anatin'izay fahasamihafana izay dia miombona ho iray ary dia Andriamanitra tokana. Aokary isika ry kristianina hava, na dia eo ireo ireny fahasamihafana ireny, na dia eo ireo talenta samihafa eo amin'ny fiainansika, oka vonona ifanasoa ifampisimbona isika hampanjaka ny soa iombonana, ary dia iroso amin'ny tena fiainana mahazanak'Andriamanitra isika, ka ahitasika ny fivelaran'ny mahaolona sy ny olona manontolo, ary afaka metraka rafitra ahitasika ny fivelarana. Ary zay no lalana tsy maintsy hoentsika amin'izao fikonandoham-pirenena izao, aoka hibanjina ny trinité masina isika, izany hoe aoka ho sapasika fa tsy maintsy misy ny fahasamihafana, fa sy samihafana no vato misakana na obstacle, fa kosa ho arena hoentsika hirosona amin'ny tena fiombonana, ka afaka ifanantona ary
afaka mpanjaka ny tena fihavanana sady kristianina no malagasy, ary izay nitondra sika amin'ny tena fiombonana ka ahatonga sika tokoa olo raika tanteraka. Tsy ho azon'izao tontolo izao zany raha fisainan'izao tontolo izao no entsika mandinika n'izany rehetra zany. Raha ny lozikan'izao tontolo izao tokoa manko dia tsy inona fa manangana efitrefitra fizarazarana ary apetraka izao hoe izao ka manjary fisarasarana dia manjary isarasaraka isika eto Madagasikara, nefa napetraka Andriamanitra ho nosy ray ary manambara fa olo raika isika eto. Ka izay indrindra aoka izao fanomboasika ny fikonandoam-pirenena izao izay tsy misy kisendrasendra ho isika fa ao anatin'izao fankalazana ny Trinité Masina izao no iomanasika amin'izany. Ka aoka efa apetraka Andriamanitra eo anoloantsika ny modely, ka aoka ho fantatra sika izay mahasoa sika izay. Ry kristianina havana, ao anatin'ny fifanazana, ao anatin'ny fahaizana miaina no ahafana tena mifanakalo an'izay fahasamihafana izay, ka anjary arena ka io ambaran'ny Trinité Masina io no modely ho asika. Zany hoe sy nandinika n'izao sy izao isika amin'ny ara-teolojia, fa ny maizy azy no tiako zaraina amintsika amin'izao Trinité Masina izao, ka ahatonga atsika hivelona tahaka an'izay Trinité Masina izay. Fiombonana anatin'ny fifanimpona ary fanimpona ny hafa no modely atolotry ny Trinité Masina ansika. Ka io indrindra ny tanjona tisika tratrarina amin'izao sinôda izao, amin'izao fikonandoam-pirenena izao, dia sy inona fa ahatonga sika iombona bebe kokoa ary andray atanana n'ity firenensika ity mba hiroso ao anatin'ny fiadanana marina. Raha iverenana moan'ny sinôda dia fantatra sika ny lohevo, eglizy, olo velomin'ny batemy, miombona miara-dalana mandray atanana, zary misionera, tabernakla velona. Ry Jesosy Tompo, ankalazaina anio tokoa ary ny Trinité Masina, olona telo amin'ny maha Andriamanitra azy sy ny fitiavan'Andriamanitra mampiray azy. Trinité mampiray ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina, engany mba ho tafiditra ao anatin'ny fianakavian'ny Trinité Masina tokoa ny zanak'olombelona rehetra, ka ho vonona hifampizara ny fahasamihafana, ny talenta, ny arena rehetrarehetra, ka amin'izay ahita ny tena fiadanana sy ny hafaliana. Araky ny asan'ny fanahy masina ny fahasoavana ho ianao Jesosy dia engany ho tahaka izany fitiavana ivelomany Trinité Masina izany no ivelomanay, ka iavao mandrakariva izahay irahina bebe kokoa iombona amin'ny fahasambarana deny ety an-tany ka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ry Maria reno mitodika aminao izahay, ianao niombona tanteraka tamin'ny Trinité Masina, ka ampianary fikitra amin'i Jesosy izahay mba ho tafaray tanteraka amin'ny Trinité Masina. Masinday Joseph mivavaha mba hakatahaka ny Trinité Masina ny fianakaviana eglizy kely. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy.
fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.